Tamin'ny alalan'ny fanapakevitra larana fahatelo amby roapolo tiré HCC barre D3 tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana avrila 2024 mikasika ny fitoriana fangatahana fanesorana ireo solombavambahoaka requête aux fins de déchéance de député izay napetraky ny vondrona ny toko politika mapara dia nanapakevitra ny fitsarana avy mba lalam-panorenana fa irrecevable izany hoe tsy azo raisina zany ny fitoriana mivantana izay napetraka Ramatoa Christine Razana Mahasora Kodzafy amin'ny alalan'ny coordonnatrice nationale na mpandrindra nationale ny vondrona ny toko mapara ity nanao sezina ity izay moa zany ny décision ny fanapakevitra no raisiny fitsarana avy mba lalam-panorenana ny ataotsika hoe base juridique na fototra araky ny lalàna ny aingany tao anatin'izay de ny hoe voalaza ny andiny fa roa amby roapolo alinea fahatelo ny lalàna fehizoro 2024 aotra 20 tamin'ny voalohany volana aogositra 2024 mikasika ny fifidianana solombavambahoaka voalohany Repoblika fahaefatra fa ny fanonganana solombavambahoaka anankiray dia ambara ny fitsarana avy mba lalam-panorenana amin'ny fitoriana ataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena na ataon'ny olom-pirenena amin'ny farim-pifidianana izay nalany an'ireo solombavambahoaka ireo na ataon'ny vomiera maleo tena mikarakara ny fifidianana ho antetezamita na ny ratsamangaikany zany senita izany zay zany no andeha ataotsika hoe Antony araky ny lalàna zany na base juridique nametrahany fitsarana avy malalam-panorenana an'izay fanapakeviny omaly izay efa eto amin'ny trano fitenenantsika Ramatoa Christine Razana Mahasora izay mpandrindra national mapara dia hitondra fanazavana mikasika izay miarabanao Ramatoa solombavambahoaka Ramatoa mpandrindra national mapara ihany koa dia mankasitraka nanaiky ny fanasana amin'ny tsy maraina ity miarabanao koa Lalatina Rakotondrazafy ato amin'ny Free FM ary miarahaba ny mpiaino rehetra an'izany onjapeo zany ary koa misaotra ihany koa noho ny fanasana ato amin'ny studio nao. Ny fantaniko Ramatoa Christine Razana Mahasora ny hoe flagrant loatra zany le fanapakevitra no raisin'ny fitsarana avy lalam-pandrenana mibaribary loatra everiko ianao hoe mpitsara juriste magistrat gamba tsy afaka ilaza mihitsy hoe tsy mahalala ianao hoe tsy hanana qualité anao saisine ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana nefa zay moa zany ny tena antony nambarany hoe raha ohatra requête napetraka mivantana directement tena nivon'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana de tsy azo raisiny de tsy alalan'izay ve Ramatoa Christine Razana Mahasora ahoana ny tokony antikanana zay fanapakevitra ny HCC zay misaotra anao nametraka ny fanontaniana izy io moa zany dia samy manana ny fomba hijereny sy amakiny any ilay lalàna tiako ahitsy aloha le teninao teo hoe tsy manana qualité anatitra azy any amin'ny haute cour constitutionnelle ny tenako le tsy manana qualité moa zany dia hoe tsy manana an'ilay tokony hoe ho santan'le olona zany ahafahany manao an'izany voalohany le qualité ngambany tsy contesté ny haute cour constitutionnelle les qualités hoe mampandrindra national na mpandrindra généraly any tenako zany satria manambara mihitsy izy ao amin'io io décision zany fanapakevitra zay no raisiny omaly io mitondra larina fahatelo amby roapolo io fa milaza izy moa zany hoe tsy anjarany mpitaritra instance zany supérieur tsy anjaran'izy ireo izy ny instance dirigeante sy ny antokona ny vondrona no mitondra nyzany raha zany any amin'ny HCC fa kosa anjarany reto de ilay voatonona ao amin'ny andalana faharoa amby roapolo ny lalàna 2012-06 tamin'ny voalohany volana aogositra io moa dia voalaza zany fa ao ny filohan'ny antenimieram-pirenena nareo ratsamangaiky any senita na koa hoe mpifidy olotsotra fa mpifidy ao amin'ilay faritra nalany an'ilay solombavambahoaka fa tsy ny mpitarika mihitsy izany tiako mariana eto
araky ny teninao izy hoe de tsy ahafantatran'izany amin'ny maha hoe Ninao olona mpitsara ve de tsy ahalala izy an'izany? fa io moa araky ny lazako anao hoe samy manana ny fomba famakiny any ilay lalàna fa izahay a raha voalohany indrindra aloha de tiako manamarika fa tsy ho tanteraka mihitsy ny fangatahana fa nesorana ny solombavambaoka amin'ny toerany a raha tsy tanterahana ny fampatsahivana azy hoe mivereninareo amin'ny lalana zay soro-dalana tokony arahanareo ao amin'ny vondrona na ao amin'ny antoko dia lay lettre de rappel à l'ordre zany dia ny tanterahana ny rappel à l'ordre zay voalaza ny andininy fa 7 amin'ny fitsipika anatiny ny mifehiny antenimera-pirenena voalaza zany ao amin'io fa hoe tsy ho tanteraka raha tsy misy ny rappel à l'ordre totosana izy manao ny rappel à l'ordre de hoe tsy ho totosa raha tsy tanterahana ny rappel à l'ordre izay ataony filohan'ny groupe parlementaire na ny filohan'ny antoko izay zany a vao ho totosa ny fanesorana andreo io article fa 7 dia tsy milaza mihitsy io misakana hoe ny filohan'ny antoko dia tsy manana alalana tsy manana fahefana ho afaka ihany koa manao an'ilay fitarainana io article fa 7 andalana farany io fa marina ny voalaza misy ny voalaza ny andininy fa 2 io a fa misy koa ny voalazany io andalana fa 7 anefa na izany aza dia mba ho fisorohana ny zavatra rehetra na terina nomena nandalo tao amin'ny président ny assemblée nationale ny fitoriana izay nataonay ary de voarainy somatsara ny nanambarany hoe voaraiko ty ozy izy misy ny récépissé nandraisany azy ary androany ihany tia dia aterina any amin'ny HCC fa izahay zany a nanatitra n'izany koa tany amin'ny HCC ny tenako satria hitanao ihany fa misy ny fahamailona zay moa izy niseho tsy natery ny filoha ary soara fa nanao hoe ohatra karazana fiaro mesure conservatoire mihitsy zany nandefasana nandanana nanaterana inglisy tany zany hoe voaporofo amin'izao zany fa tsy natery ny filohan'ny anty amin'ny era-pirenena teny amin'ny HCC lay taratasy marina loatra zany voaporofo zany zao a fa izy dia tsy nanatitra fa de ny tanany ho azy ao ihany a io fitarainana io nefa inona azafady inona voalazany lalàna hoe izy ve tsy maintsy manatitra sa afaka misafidy izy hoe anatitra na tsy anatitra an'izay tsy manatsafidy tsy manatsafidy izy fa tsy maintsy manatitra izy rehefa aterina ao aminy a ilay taratasy ary tsy maintsy ary ny HCC koa rehefa mahavoray an'ilay taratasy lay fitoriana ateriny filohan'ny antenimera-pirenena ao aminy de tsy afaka koa ilalao an'iny fa ao anatin'ny 15 andro koa de tsy maintsy mamoaka didy izy araky ny didy hotohiny le fanapa-kevitra hotohiny lay fa fitoriana tonga eo aminy de io de ny lalàna ihany mifehiny fonctionnement ny assemblée nationale milaza an'io e ary voalaza ao tao anatin'ity décision ty ne zany hoe amin'ny 2014 01 io ilay mifehiny ny organisation sy ny fonctionnement ny assemblée nationale dia tsy maintsy manatitra an'izany ny président ny assemblée nationale manoloana an'izany zavatra zany zahay dia efa noekartena moa zany no hoe tsy razana maso Kristina mihitsy no tokony hanatitra mivantana ozy directement fa tsy maintsy mandalo izy manaja ny voalaza ny article 6 ny ordonnance 2014-01 izay mandalo ao amin'ny antenimera-pirenena ao amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena zay tsy maintsy manatitra ny zavatra io iny moa zany ane a tsy midika akory fa hoe tsy nahavo izay fitoriana fa kosa mitaky zany a ity décision ny assemblée ny décision ny HCC ty hoe zao no tokony ho procédure arahanareo dia
izay zavatra zay zany de voniny zahay anaoany zany procédure zany satria entitra koa ny mifehan'izy io fa tsy manana fepotona mihitsy iambahamba na iandriny io président ny assemblée nationale io na io bureau permanent tsy maintsy raha vao mipetraka any aminy io zany de tsy maintsy ateriny ka zay ny mahagaga ka zao izy zany efa tsy nanao agnira mato Kristina Razanamaso raha tsy nivoaka zany ty didiny de fanapahan-kevitry ny HCCT tsy mahafantatritsika hoe ay tsy nataon'ny filohany antemnera-pirenena zany le requête le saisine zany tsy napetrany eny anivony antemny any amin'ny HCC izany mihitsy ary ny tokony ho marina ny filohan'ny haute cour constitutionnelle ne afaka manao injonction ihany koa any amin'ny président ny assemblée nationale izy hoe manao injonction anao satria ny lalàna de milaza fa raha fa misy fitarainana mahakasika ny fanesorana solombavam-bahoaka fanonganana solombavam-bahoaka amin'ny toerany dia tsy afaka miandry fa tsy maintsy aterina fa izy soa fa nisy an'ity décision ty ary mahafantatra zany ny rehetra fa hoe ay ve misy koa ao amin'ny président ny assemblée nationale ao misy an'le fitarainana ary zay le fitarainana zany tena andrasany haute cour constitutionnelle fa zay nataonay zany de mesure conservatoire ihany fotsiny ampahafatary hoe efa misy ny fampidirana an'izany fitorina zany ny HCC ve afaka manao hoe ko satria mo la même requête io fitorina mitovy ihany io tsy statué tsony izy rehefa aveo satria fa ny statué tamity tsy afaka manao an'izay izy tsy afaka manao an'izay satria izy mbola tsy niditra lalina mbola tsy niditra fotoatiny le fangatana izy anie mbola tsy nilaza mihitsy hoe mitombona na tsy mitombona ny fangatana io fa tena mbola niteny fotsiny izy zany hoe tsy tokony naterina Razanamaso Kristina tsy manaritra an'ity directement aty amin'ny HCC satria zahay raha manaritra an'io amin'ny HCC na izaho de mihevitra hoe efa lasa koa nen'Andriamatoa président ny assemblée satria zany hoe ohatra ny hoe fepetra fahamailona zany précaution zany na zay le ntenenao moa izy amin'ny teny lalàna hoe mesure conservatoire izy hoe tena ho fahamailona mihitsy zany le izy ary eo anao rehefa mivoaka ty vao mahafatra hoe ay tsy nalefana ilay fitoriana zay nataonay ka de amin'izao fotoana zao zany dia tokony tsy andry izy ary tokony tonga de alefany izany fitoriana zany fa manjary mandika lalàna manao entorse indray alaloi izy satria io no andrasan'ny haute cour constitutionnelle zany raha ny tokony ho izy zany tsy tokony azy izy nijery an'ity fitoriana nataonao akory na nyresaka mikasika an'izay fa tokony le fitoriana n'Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy no nodiniany zany raha izay lojika nentinao zay ahoana raha ohatra ka tsy ho ataony filohan'ny antemnera-pirenena mihitsy fametrahana le requête misy délai ndray ve misy fepotona ndray ve hoe rehefa tonga eo am-pelantanana Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy président ny assemblée nationale io requête io de tsy maintsy anatina fepotona zao sa mety ho afaka ray taona enim-bolana tsy fantatro 3 taona na ohatran'izany vao alefany eny amin'ny HCC io de tokony hiditra kosa aloha le hoe fanajana ny fotoana ara-dalàna hoe tokony hoe mba misy délai raisonnable na dia tsy spécifié an'izany aza de le délai raisonnable ny tokony fa tsy manana kosa izy fa efana hitelina an'io na hapirina an'io fa ny ao amin'ny HCC no misy délai misy impératif mihitsy ao hoe 15 jours farafahelany ao anatin'ny 15 jours tsy maintsy mitranché izy tsy maintsy mitranché izy raha vao tonga any io fitarainana nataona président ny assemblée nationale io dia raha tsy zay moa de zany mandika lalàna zany ny filohan'ny antenimera-pirenena raha tsy andefa an'io mihitsy de fandikan-dalàna miariary zany ka dia zay ola zany HCC indray am'izay satria mety ho tonga ny HCC manoloanany hoe misy carence misy hoe mety misy PV de carence na misy PV de carence na hoe miconstaté hoe misy carence avy any amin'ny assemblée nationale dia tsy fantatro zay fepetra ho raitsiny am'izay fa eo koa moa lalàna de mbola manome vaefana ihany koa an'le hoe lay citoyen le olo tsotra zay indrindra saky antaniko azo eritreretina ve hoe anao an'izay mety ho alternative hafa zay no mampaha zany satria tsika mahalala foana fa politika angeny atao tsy ho tombontsoa tsy intérêt an'Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy mihitsy ny andeha hitondra le taratasy eny anivon'ny HCC mety ho alternative ao am-pelantananareo no hoe le mpifidy indray ara no alefa manao an'le saisine mety azo eritreretina zay azo eritreretina mihitsy zany ary efa voatondro ny lalàna ihany koa
hevitry ne zany hoe le olona le mpifidy izay tsy nankasitraka koa ary tafitohina amin'ny fihetsika ny ataon'ireo solombavam-bahoaka mapara reo dia hitondra ny raharaha eo anatrehany haute cour constitutionnelle azony atao mihitsy zany ary ireo mpifidy reo moa zany ny fidianan'ireo olona reo andreo député reo ne de mifahareseny lahatra amin'izay asa sy ny hoe ny politika an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ilay ohatrany ataontsika hoe ilay tanjona ao aminy sy hoe ny fomba vision ny itondrany ny firenena ka zany mihitsy nanomezany lalàna zany fahefana an'izy ireo hitondra ny raharaha eo fa raha ny filohan'ny assemblée nationale aloha de tsy tokony anao entorse à la loi zany fa tokony tanterahany io raha tena olona manazanjakana mpanao lalàna raha ohatra hoe somary hidirako kely le votoatiny Ramatoa Kristina Razanamaso satria efa nanatsidika ihany manko le ataontsika zany hoe partie de fonderesse ozy ny teny vahiny zany hoe ry zareo akilany zany le mifanandrana aminareo anatin'ny vondrona ny toko io nanao tao anaty mémoire de défense izy zay fa nivelabelariny HCC kely ihany tao anaty tsy hoe kely ihany fa nivelabelariny tao anatin'le décision maly de zao ny teneniny hoe ray ratsorina zany de hoe ianao Ramatoa Kristina Razanamaso de tsy hoy izy manana an'izay le hoe qualité pour agir zay na isolo tenany mapara eo anatrehan'ny fitsarana avy malala-pandrena satria hony mbola Andriamatoa Marandrant de Dieu ny coordonnateur général ny groupement politique mapara ary tsy nanome izy ianareo document authentique et officiel natolotrareo nanamarinana an'izay hoe efa ianao mpandrindry ka noho izany izy de tsy valable les procurations nomen'ny Flot national mpanorona ny mapara anao nanaovanao an'izay requête izay ka zao zany le adevitra hoe ka iza marina ary ny tena mpandrindra national nio raha manga atao hoe mapara io ianao sa Andriamatoa Marandrant de Dieu fa samy mifandrirotra eo nareo zany gaga raha ohatra ka ireo solombavam-bahoaka mpamadika palitao reo no miteny fa hoe no mbola mpandrindra nationaly any mapara satria reo dia voalohany tsy manatona ny siège tsy mahafantatra izay naminia tsy mahafantatra ny fanovana ny statut satria de tiako ho amarinina eto ane fa Andriamatoa Marandrant Jean de Dieu mihitsy no nanao sonia convocation fiantsona ny fivoriam-be assemblée générale ny mapary mba ho fandaminana ho fanamboarana mihitsy zany an'ilay mapary nanao an'izany convocation zany izy ho tamin'ny volana me isay fa anatin'ny dossier taratasina terina any amin'ny ACC koa io sy any amin'ny ACC de hoe nanao convocation izy volana me 2014 natao zany ary tamin'izany no nanovana ny règlement intérieur fitsipika anatin'ny mapara ary misy ny procès verbal koa zany fivoriana zany sy misy ny fiche de présence ary tapaka ary tamin'izay zany fa Andriamatoa Flot Andry Rajoelina moa zany efa tsy Flot amperinasa intsony teteza mita intsony de ho raisiny lay izy satria izy moa nanangana an'io de nafindrany aminy ny fahefana rehetra momba any mapary dia taorinan'izay dia nanao ny fanovana birao satria nanome ny fahefana ny Andriamatoa Flot Andry Rajoelina anovany zany birao zany io statut vaovao io fantatr'ireo mapara namadika palitao reo ane zany fantatry monsieur Marandrant Jean de Dieu ane zany na minia ankehitriny naterina izany règlement intérieur vaovao zany miaraka amin'ny fanovana birao any amin'ny ministère ny atany misy récépissé nomendry zareo récépissé mitondra ny laharana 224 tamin'ny 1er juillet 2014 izay milaza hoe voaray ozy izy ato amin'ny ministère ny atitany sy ny fitsanjaram-pahefana ny antota taratasy dossier de changement des membres du bureau fanovana ny birao ny regroupement politique mapara miaraka amin'ny président Rajoelina
ny siège moa de any amin'ny meuble injet ary io tota taratasy fanovana mpikambana birao io izy a de izao ny ao anatiny ao fanambarana fanovana any règlement intérieur zany sy fanovana ny règlement intérieur ary ny listra ny mpikambana vaovao ao amin'io regroupement mapary io efa tsisy marron sans de Dieu tsony tsy misy satria amin'io de manambara fa ny filoha ny Andry Rajoelina ny manendry zay coordonnateur général zany nanendriny any Razanamahasoa Christine de ao ihany koa fitanana tsoratra ny fivoriana ny fiche de présence ary tamin'ny 1er juillet 2014 ary manao soniany zany anie dia Andrimatoa ministre ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia Andrimatoa solonandrasana Mahafaly Olivier ty tompoko ny soniny io izy io ary destinataire Andrimatoa Andry Nirina Rajoelina président fondateur président national fondateur ka mahagaga no de zany mazava ho azy zany fa tsisy ady hevitra intsony hoe raha mbola hilaza ny de coordonnateur teo aloha fa hoe mbola izy no izy ary ny ministre ny atitany koa de mamandalitra andry zareo satria raha hitako am'ty moyen alefandry zareo ty hoe araky ny taratasy nameny ministre ny atitany anay tamin'ny amin'ny datiny 4 févroary moa izy io 20 février 2015 jereo kely eo amin'ny deuxième point oui zay de mbola imarante Jean de Dieu ozy izy no président no coordonnateur général anefa mazava ity taratasy zay atoroko anao ity ty récépissé ty sonitsy nangalarina io ny ministre ka de izy na mandalitra andreo olona reo fa izy de fa ary tokony io ny tena manamarina ary zareo moa milaza hoe à défaut de dossier hoe tsy misy dossier voamarina authentique officiel tsy misy angamba ny dossier officiel mihoatra nyty nataony ministre ny atitany ary soniany ministre ny atitany ka ahoana ary le ministre ny atitany mavita manome taratasy ty datiny 1er juillet 2014 io document hoentinao amiko io atao anatin'le décision ny HCC de miteny mihitsy hoe datiny 20 février 2015 nefa izy mbola miteny andry zareo ary andaniny ry Marange de Dieu mbola enao coordonnateur ahoana ary zany misy teny roa zany eo anivo ministère ny atitany misy teny roa ary ny zavatra ohatran'izany de tena mamoehatra ary mandika ihany koa fa tsy manam-pahamailona ny ministre ny atitany matoa manome document sahala am'izany attestation zay diso tsy izy tsy mitombona tsony satria ny teo aloha de efa mazava ka na ko hoe tsy mahafehy ny département tsy mahafehy ny asany izy na tsy hoainy ny asany fa mamoehatra ny zavatra sahala amreto fa tsy misy document authentique mihoatra an'io attestation avy any ministre ny atitany io miaraka amin'ny liste ny membre de bureau soniavy ny filoha Andrimatoa Andry Nirina Rajoelina ary ny soniany Andrimatoa Andry Nirina Rajoelina certi efa misy certification izy io efa misy légalisation izy io any amin'ny boky ny firaisana taoko mbola tohizako ihany le izy ozy ry zareo hoe ny zavatra ny fanarana kosa ne ozy tany ampiandohana zay le ligne directrice ozy zay zany le tenenareo manko ry zareo midevie zany na miala n'le ligne de conduite le vondrina ny toko mapara fa izy atao anatin'le mémoire en défense de miteny mihitsy hoe zavatra ny fanarana kosa nge ozy de fanohanana ny herin'ny mampianina ka zay ozy mbola mijanona amin'ny fanohanana ny herin'ny mampianina de nahoana moa zay ny ilazana fa mivoana am'le ligne de conduite ary tsisy afaka mandà mihitsy ozy na mapara 2 na mapara 3 de samy régi par le même statut zany hoe satara ihany no mife any zany hoe tsy mivadika mihitsy izy zany tiako mariana aloha fa disoky tanteraka le hoe mapara 2 mapara 3 sa tsy sataray no mife azy zay indrindra raha sataray ary no mife andreo mapara izy mivoanareo nisy règlement intérieur ray mifehin'io de milaza hoe groupe parlementaire ray ihany fa tsy misy groupe parlementaire hafa ary io moa zany lay hoe zahainy tsy mivoana fa ry zareo mivoana ny antoko politique atoko zay tarihina lehibe na antoko dia avy amin'iny lehibe na antoko iny ny toromarika hoe izao no toromarika omenanareo fa rehefa tsy manaraka n'izany toromarika izany ny ligne de conduite rehetra izay no atao hoe tsy manaraka ny fitsipika ny discipline de izay no atao hoe mivoana
tsy manara comportement déviant amin'ny ligne de conduite oentin'ilay mpitarika ka noho izany a dia everiko fa tsy mitombona zay ilazany hoe hiziroziry hoe ny anay de tena mbola ny filoha rajaonary mampianina ihany ny anay no nolazana taminay a de zahay de zay ny anay no arahanay zany hoe efa mivoana zany izy a am'izay toromarika no oetiny lehibe ny antoko satria ny lehibe zany a efa manana koa zany sy ny bureau politique bureau national de efa mametraka zany ny paikady ny stratégia ampandeha sy ampandroso izay inona moa zany tanjony hitondrana any ny antokona ny vondrona ka noho izany zay tapaky ny filoha tapaky ny bureau national ekeny birao de tokony izay no araha ny mpikambana rehetra fa raha tsy zay araka ny izay lettre d'engagement sy ny convention d'adhésion modalité ny mandat impératif de milaza hoe raha tsy manaraka an'izany aho de miandry ahy ny fanisorana ahy amin'ny masolo bavambahoaka nanosony tsy akaterena ary zany convention zany fifanarahana ny andaniny sy ny kilany ny sonia de voamarina légalisé ka everiko fa io zany lay hoe fifanarahana convention légalement formée entre les parties s'impose au même titre que la loi lalàna io ary io mifehy andreo député ireo ao anatin'ireo ary ny article 72 ny lalam-panorenina manamafy io fanamafizan'ny article 72 io convention normal vira mato Christine Razanamaso hoe nangatahana mémoire de défense le zareo andaniny zany satria zareo ihany zany efa niteny hoe bon tsy manaraka ny lalàna zany satria le antota taratasy napetraka ao teny anivon'ny HCC iny no niangany zany de zay le natonga azy hoe déposé directement par Christine Razanamaso Rakotsafy de noho zany tsy azo raisiny raha ny sa tamin'ny fean'ny HCC manko de hoe tsy tokony misy échange na conclusion zany rehefa misy hoe une observation de la loi ozy zany hoe tsy voatsy zay nefa maninona mbola nakana hevitra ihany zany le avaty amin'ny défense zany le olona torina zany ao anaty zany hoe mety efa ahitana taratra amin'ny fitany lany le HCC ihany ane zay ka ametrahako fantania tonga de miaraka am'izay mbola afaka manantena foana ve nareo am'le HCC hoe mba hitranché amina fomba tsy mitanila amin'ny atsero sy tena hoe manaraka ny lalàna io moa no HCC misy zany io mpitrambanao anatiny io no hitatsika ary efa inipiro moa zay ny zavatra rehetra zay fitarainana no etiny mapary tao amin'io HCC io ary de tena misy base légale misy antony ary mazava ny lalàna zay oentinay ao anatrehan'ny HCC tsy mbola nisy angamba anankiray mba nekeny io HCC io ary mahalasa eritreritra mihitsy hoe mbove ty HCC ty de fa tena nandray baiko mihitsy hoe raha vao mapara de tonga de ataovo esory raha mahita tadiavo daholo zay pitsopitsony zavatra rehetra aniliana indrindra any io mapara io za de tiako milaza aminao de ilazana hoe alihana na hoe Razanamaso Christine na mihitsy hoe ahilio teo io tsy anaty tatitra requête aty tsony satria za io requête io ane misy lehibe nantoko ane tompona andraikitra nantoko nipoiran'ireo député mpamadika palitao entineo reo e nanosonia n'io requête io e fa tsy Razanamaso Christine rery fa mampandrindra nasionaly ao koa reo coordonnateur ny SN ny TGV député avy eo amin'ny TGV mo ireo première vague no entinareo ary misy sonily lehibe n'izy reo fa de zany hoe rehefa mahakasika mapary zany a de hoe zay mihitsy ny anay zany hoe tena tsy te ino a nefa mila voasarika am'zany mihitsy ny saiko hoe tena ny haute cour constitutionnelle ve de fa a priori raha vao mapary de tsy mila de soriany zany ohatrany tsy te ino ao mety tsy mivakina akory zany le 14 page na lefa nareo requête iny mety tsy mivakiny a fa ity mémoire ity moa zany le hoe le mémoire en défense nataondry zareo ty no vakindry zareo a zay misy moyen fohifohy ihany contesté ny qualité moa izay de qualité moa tsy contesté satria instance dirigeante ozy izy tokony anatitra an'io aty ka everiko a fa de fa asa engany eka tsy ho zany engany eo ozy a
hoe tsy hisy fijerena amin'ny tanila fa raha mitranga rehetra de tena misy fitanilana ihany aloha io koa moa araky ny teninao teo ne tena tsy tena hoe juridisme mihitsy misy politika koa politika ka izay indrindra no hoe ilana zany a ny tena mahafehy tsara ny hoe mety o conséquence an'izay fanapaha-kevitra avoakanao. Ahoana ary ny toy ny fifidianana manaraka zay zany zao ny tena conséquence goavana nyty zavatra ty raha matoa Kristina Razamaso. Ahoana amizay ary zao ny fifidianana manaraka zany satria le mandat impératif zany a ny fitsarana avy mbola lampanorenana remettre en cause an'izay ka le fifidianana manaraka eo zany de bon afaka miadérer amin'ny parti aloha atao zay alany de rehefa avy eo afaka mivadibadika tsy maninona eo tsony zany raha izay lalan'izay zany hoe le avenir le mandat impératif zay anisany acquis goavana be tamin'ny constitution ny république fahefatra io rava am'izao fotoana izao io. Ary tena zavatra mampanahy mafy le izy satria ny mandat impératif anie de mba tena amehezana iarovana hialana amin'ny fadibadiana palitao amin'ny alalany tsolotra kolikoly satria zany rehefa mba voafehy ao mandat impératif io anie tsy afaka mandray vola zany ny député hoe andeha hivadika amadika mihitsy izay toromarika hoe tsika tsy mandeha amin'ity lalana ty fa ity ary ho amafisiny mandat impératif zay toromarika hentitra ny atoko raha anatin'ny atoko anie zany sy ny groupe parlementaire efa miteny zany any amin'ny baiko ny lehibe ny groupe parlementaire avy any bureau politique ny poirany hoe izao ny tsika nefa de tsy manaraka inina hitsakitsahana ilay convention zay nisoniavina ilay mandat impératif satria nahoana no ny fitadiavana ronondronona tombotsoa de mivadika tena mampanahy izany zavatra izany satria ny lalam-panorenana zay antoky ny fandripahalemana sy ny stabilité eto amin'ny tany sy ny fanjakana stabilité politika no voahosihosy ary tsy mba iza ny manosihosy fa izay mpanao lalàna zavatra tena mampalahelo sy mahamenatra ane zany ary za manahy mafy mihitsy amin'ny fanosihosena an'ity lalam-panorenana ity fa io anie tsy miafarany io de tena hoe mety hiafara mihitsy amin'ny rehefa be loatra le fanosihosena lalam-panorenana rehefa betsaka ataon'ny mpitondra ankehitriny de mety hiafara io amin'ny empêchement ny mpitondra amin'ny fanesorana ny mpitondra araky ny lalàna ny cadre toujours un cadre légal an'izany mpitondra izany satria izay rehetra apetraka mba hampisy ny filaminany stabilité rehefa io zany tsy kendrareo de fa hoe de samy manao zay patany ty ka dia isa tsy fantatro hoe inona zay dernier rempart nyzany fanajana ny lalam-panorenana zany raha izany ko no mbola ivoana dia tandindondozany firenena ka mety angamba tena miafara mihitsy hoe tokony hoesorina teo amin'ny toeran'ny mpitondra izay minia manome baiko mitsabaka azy mitsabaka roa tsy manaja ny séparation des pouvoirs fa hitsabana ny législatif fa hitsabana ny juridictionnel ka mety ny hiafarany zany zavatra zany dia hiafara amin'ny empêchement ny mpitondra. Nareo zao io hoe manao casting zany na miantso candidat hirotsaka amin'ny anarany vondrona ny Tokomapara de miazakazaka le hitako amin'ny gazety rehefa hoe maro be mihitsy no mamaly any fangatahanareo zany te latsaka amin'ny anarany Mapara satria iny lo mety alany azy fa raha le HVM mety sarotsarotra indra ny situation amin'izao fotoana izao fa rehefa lany amin'izay izy andeha hisolelaka amin'le fitondram-panjakana amin'izay zany de avelany eo le Mapara tsy mairie ihany fa ny sénatorial ny régional provincial sy ny fifidianana hafa dika am'izay ho ataon'olona tohatra fiakarana ange ny parti anareo hoe ahoana zany mety ho balizinareo amin'izay satria zay mihitsy ompotehany ny HCC tao anatin'ity décision ty ary izay zany zavatra zany moa de ny fanajana aloha hoe ny fanaovana fanekena hoe za de hanaja ny fepetra sy ny marika fa izao no zavatra malaza etretra lazako anao hoe mampanahy teo satria ny haute cour constitutionnelle zay dernier rempart zay tena miaro ny lalam-panorenana zay tena miaro no mitady lalana manao misafelipelin-kevitra anososena any lalam-panorenana ary indrindra satria hoe any Mapara ny manao an'io de tsy maintsy ataotsika an'izao ka zaho dia mbola manao miantso ny
haute cour constitutionnelle mihitsy hoe mba arao ny izay lalam-panorenana ajao arao ambeno zay nanaovanareo finianana satria hoe io ny niananareo ary de hoe hoarovana sy hojerevana io satria tsy tea hita hoe tomponantoka amy tsy fanajanany lalam-panorenana sy presque kombakomba mipitondra amy tsy fanajanany lalam-panorenana ny ACC ka ho tomponantoka am'izay mety tsy fombiazana eto amin'ny firenena. Ahoana ianareo andray anjara ihany ve amin'ny fifidianana na de fa io erantsika rehetra mahita be adevitra io ary ny senita ny intimidation ny candidat zay efa be loatra ny piresaka azy tena resa be le izy zany ampitahorina rehefa tsy HVM mbola matoky ve ianareo hoe andeha amin'ny mahitsy élection crédible juste et transparente sy azony rehetra atokisana le fifidianana nefa zany ny zavatra misy mbola andray anjara ihany ve ianareo? Ny adidy devoir ny olo-pirenena ary indrindra mpanao politika zay mikatsaka mandrakariva zany manana ny vina ny asoan'ny firenena dia ny fijoroana atrany amin'ny izay anatanterahana ny tanjona ka ny zany fijoroana amin'ny fandehanana amin'ny lalana fanajana ny lalàna ny fahamarinana ary fijoroana amin'ny hevitra izany dia tsy ampilavilefina akory ny mapary zany fa ny mapary de vonina andraikitra pirotsaka andray anjara amin'ny fifidianana ary vonina ifanehatra zany hoe ifanena zany amin'ny candidat hafa candidat mpanjakana indrindra zay mampiasa ny volany mampiasa ny totsy mampiasa ny toy zao fa izany kosa aloha de tsy ampiemitra ny mapara fa ny zavatra tsapa sy zavatra hita dia fanomanana fenoko toto fanitsakitsahana lalàna ny préfet tsy mahavita fianianana mandray asa tsy mahavita ny fianianany mandray ny asany chef de région tokony esorina amin'ny toerany satria chef de région zay acte ataony chef de région tokony nulina daholo satria lalàna efa lany andro no nanendrenana izy ireo fa tokony zay chef de région teo ny tokony nanatanteraka tsy tokony anao fanendrena vaovao satria efa mivoaka ny lalàna hoe ny chef de région rehetra fifidianana no ametrahana azy efa orina ny voan'iny lalàna mbola manendry chef de région ka de reo chef de région de nulina reo tsy manakery io fanendrena chef de région io ary na ny préfet manao ny asany tsy navita prestation de serment io ihany koa de zay acte rehetra ataon'izy ireo koa dia tsy manakery nul enao navinoko ao anatin'izany nefa de mbola miziriziry ny fitondrana fa hoe tsy maintsy mitaterana ny fifidianana ben'ny tanàna raiky amin'ny telopolo jolay ripitondro tena efa imeheza ny fikambanana ny zao tontolo zao ndray ny fikambanana raisam-pirenena ny tsika ty am'ty tsy fanarahana ny lalàna ity ka tokony mba ijery ary amin'ny fotony sy ampahamarinana sy fanajana ny lalàna ireo mpitondra ireo fa tsy hoetiny hampoko fotsiny hoe tsika efa nanao hoe zao de tsy maintsy iziriziry am'izany fa tokony aza mba raha tena hitady filaminana sy firindrana sy fitombenana tsara de tokony mba hoarandro zareo izay tsikera ataony olona satria tsikera misy mitombina ka zahay aloha de mbola manambara ihany fa mijoro mandrakarivo zay amin'ny hevitranay ary koa raha fanomanana ny fifidianana am'izao io aloha de lazako anao fa na ny déroulement io de mampanahy ary ny vokatry ny conséquence n'izany koa dia mbola ho antaniko anao zay conséquence zay fa saika antany aho hoe ka nefa ozany ny olona hoe mikritike anareo koa mahatonga ianareo mandray anjara micautionné zany le fifidianany zany hoe araky ny lazako anao teo ny fifidianana dia voalaza ny lalam-panorenana ary misy lalàna mifehan'izany ka raha voalaza ny lalàna ary indrindra zahay izay efa nivonina ny am'izany satria zareo ny eo amin'ny fitondrana
mametraka ry zareo zany hoe hisy ny fifidianana mandray anjara zahay satria ny tsy fandraisana anjara indray a de ohatrany midika hoe ina moa no lazako azy chaise vide zany a tsy dia misy vokany loatra amin'ny firenena fa izahay tsy micautionné any tsy fanarahan-dalàna fa efa milaza ane zahay ary efa mampahafantatra ary efa manao antso an'izy ireo hoe tsy mety io ka tokony zany zahay zany a de efa manao réserve na de anao an'ilay fifidianana de efa sous réserve an'izay nambarana izay hoe tsy misy zavatra ara-dalàna reo naray exagéré ve na mety andeha ataontsika hoe midramatiser loatra ve ohatrany hoe manitatra loatra ve raha mieritreritra hoe ny olona miteny hoe atahorana ny crise post électorale raha zaoko totoa amin'ny fikarakarana ny fifidianana zao no mbola izirizirana hoe tsy maintsy ho atao ihany de milaza aminao aloha e ka zay ny ilazana azy am'izao hoe efa manao réserve efa mampahafantatra fa ny tena izy de tokony ho gérena ilay contentieux pré-électoral crise pré-électoral aloha tokony misy zany fisorohanao ataondrareo ina moa ny fisorohana fa tsy de hoe fanajanandreo lalànareo fanajana izay voalaza fa tsy tokony anao efa anao fa pelezakevitra mieloha hoe fa fantian-dalàna zany ny préfet zay tsy manao prestation PDS tsy miala nefa candidat ny HVM PDS candidat ny HVM zany tsy ara-dalàna zany satria ny PDS tompoko de anisany autorité tsy mahazo mirotsaka am'izany fifidianana zany rehetra zany ka io raha tsy tiandreo ny hanana fanahina aorina le poste électoral ozy anao crise poste électoral ary io ny pré-électoral no areniny inona moa ny mahaolana ny anakisahana an'io fifidianana io rehefa hita fa tsy hotratra fa hoe iziriziry fotsiny fa de sao de diso toerana loatra le ampona le heritreritra fa de aleo misoroka ane zay mitsabo fa de efa atsipy zany teny zany moa andro zareo mpitondra de zay andraisany azy fa nareo vonona am'le fifidianana iza aiza le hoe fiarahan'ny alliance ambody vonina sy ny sisa am'izay fifidianana zay vonina zahay lalatina ary efa ao anatiny tena ao anatiny mihitsy zany zay zao manao ny tri mijery ny dossier de candidature rehetra iarahana amin'ny alliance misy efa misy fifanarahana mihitsy zany a ataony ny alliance armadas misy hoe manderery ve mapara de miaraka amin'ny zareo de sa ahoana ny endrik'izay fiarahana aloha zay le endriky ny fiarahanay zany le fanarahanay de mifanaraka hoe mapary ato matanjaka ato ny mapary ohatra zany matanjaka eran'ny nosy mapary miaraka amindreo alliance reo apoian'ireo koa reo koa matanjaka eran'ny nosy candidat ny izy reo zao ny fanarahana hoe ato amina commune ray ohatra hoe maparinao dia manohana nyny mapary iny a ny antoko rehetra ao amin'ny alliance ato vera no atao ato de manohana an'iny ny antoko rehetra fa tsy mandatsaka i hoe ifamony vato zany tsy misy zay tsy mifamony vato fa mifanohana ary le fanohanana de mifanaraka ireo lehibe ny antoko reo a araky ny dossier miainga avy any amin'ny base fa tsy misy hoe au parachutage io a na hoe tianytiako anankiray ty de tsy maintsy any anaty ino arahana tsy misy parachutage fa tsy maintsy jerena ny dossier avy any amin'ny base a satria zay nanao entretien misy entretien reo olona reo de efa fatapatatra zany hoe tiny tsara ato itiny mety avoa ato itiny mety avoa roa zay aloha fantaniko farany Ramatoa Kristina Razanamaso tsy atra kely fa ngambany ty tsy de misy fandraisany am'izay fa antaniko anao manokana ihany hoe nanahoana ny hevitra ao satria nilaza ny colonel Charles Andrenasoavina fa hitory anao eny amin'ny fitsarana fa ianao nanala baraka azy de nanao atteinte amin'ny intégrité morale ny zany fa nilaza azy hoe mety tsy de salama saina loatra ngamba inona ny mety suiteny zany fitoriany zany ahoana ny fijerinao azy satria anao voakasika sa angamba misaotra anao madame Lalatena metraka amin'ny fantanina fa angambany tsy dia analavana resaka ireny fa ny tafy bahoaka moa zany zay corps misy azy efa mandray ny andraikiny a ary zako moa dia matoky ny fitsarana am'izany satria ny fitsarana de mahafantatra tsara ny lalàna rehetra mahakasika ny fitoriana ny
satany olona sahala amin'ny tenako zao zay toriny zareo ozy ny gazety omalina manino hoe monsieur réservé droit hitory ianao mitombony ave zany tombony zany rehefa hita fa tena fanosorapotaka sy fanalambaraka aloha tsisy manome fahefana any lalàna nao ndray hitory azy amin'ny diffamation na dénonciation calomnieuse zany tsy impossible zany eny ary ankasitrako ny fitondranao an'izay adevitra izay teto amin'ny onjam-peon'ny FM tamin'ny 10 maraintsy a misaotra betsaka madame Lalatina ary tena misaotra anao manokana mihitsy aloha ny tenako sy zay ireo mpiaino rehetra indrindra ny lay fampahafantaranao mampisokatra ny mason'ny olona tsy eto Antananarivo rery ohatra hoe any amiko zao rehefa aty finandrana dia maheno an'izao ny mba misokatra ary tena mahalala lay famakafakanao tsy mitanila atsy tsy mitanila roa fa izany ny tena zavatra tadiavina amintsika eto amin'ny firenena aminay mpanao politika nareo koa mpanao gazety radio ary dia anisany ko hoe mampianatra miéduquer ny olona eo amin'izany hoe fandraisana anjara sy hoe mahatonga saina ny olona hoe tsy olom-pona amin'ity firenena ity fa olom-pirenena na dia majinika kely ery aza misaotra betsaka anao fa dia manoana anao ary miencourager anao hoe tohizo mandrakariva ny asa misaotra indrindra tompoko